Efa nafantarana azy kosa dia ny alarobia lasa teo no nolanina teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ny fanaikena ny tetandro mpifidianana izay naroso ny senita amin'izao fotoana izao dia ny fiantsonan'ny mpifidy no lahara-pahamehana ory zareo avy eo anivon'ny ministera ny atany. Volaravavy no mamintina ny vaovao amin'ny sarany Tsirakoto Arsan. Ny fiantsonam-mpifidy no dingana manaraka ho tanterahana taorian'ny fandanian'ny filan-kevitry minisitra an-datim-pifidianana araka ny ambara-ministry ny atany Florent Rakoto Arsan. Fiantsonam-mpifidy izay tokony ho tanterahana 7 andro farafahakeliny melohan'ny fifidianana, izany hoe tokony toto-saina melohan'ny 4 aprily avy izao. Etape manaraka zany dia ho atsoina amin'izay zany mpifidy amin'ny conseil de gouvernement manaraka zany amin'ny talata dia isy amin'izay zany ny décret amin'izay fotoana izay miantso ny mpifidy. Satria zay moa zany fombafomba atao zany amin'ny tany misy lalàna. Tonga ny décret de convocation zany miantso ny mpifidy satria io décret moa zany dia 7 andro farafahatarana zany alohan'ny fifidianana nanaovana azy. Izay zany dia mbola malalaka be ny zany fimpitoana zany dia ho atao amin'ny talata zany izy io io décret iantsona ny mpifidy io. Mbola mitohy kosa hoy ministry ny atany Florent Rakoto Arsan ny fanavaozana ny antoko politika sy ny fanaovana ny hetsika fanomezana karapanondro ho an'ny mihoatra amin'ny 20 taona. Nahazo récépissé zany efa mihoatra ny 200 any dia nahazo ny arrêté efa amin'ny 70 any. Ka indray mandeha milamina satria efa bolina ny fotoana omeny lalàna ny ministera ny atany zany hanao Lomaria ministry ny atany fa miara-miasa akaiky ny senita sy ministera ny atany amin'ny fanatanterahana ny hetsika fanomezana karapanondro ny olo-pirenena mihoatra amin'ny 20 taona izay tombana ministera ny atany fa manodidina ny 7 hetsy manirana ny nosy.